maraim-baovao fiombonam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny enora sasany maraina ao amin'ny FJKM misotro fitiavana. dia manonona trany ny fahasoavan'ny tompo amintsika rehetra ry havana, ny famindrampony, ny fiadanany mihoatra ny fahalalana ho amintsika mianakavy. Hiatrika fiarahamandinika soratra masina isika ny salamo fa9:10 manomboka amin'ny 9:5 hatramin'ny 9:10 no iombonantsika. Salamo fa9:10 9:5 hatramin'ny 9:10. Aokaritsangana sika ny voninahitra ny tompo. Hoy ny mpanao salamo: inona no hiarovan'ny zatovo ny lalakalehan'ny tsy ho voaloto? Ny fitandremana araka ny teninao. Tamin'ny foko rehetra no tadiavako anao, azavela hivily hiala amin'ny didinao aho. Ato am-poko no iraketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Isaorana ane ianao Jehovah o, ampianaro ahy ny didinao. Ny molotro no nentiko ny laza ny fitsipika rehetra naloko ny vavanao. Ny lalan'ny teny vavolombelonao no hifaliako, tahaka ny faliako amin'ny arena rehetra. Ny didinao no saintsainiko, ary hodiniako ny lalanao. Ny didinao no firavoravoko, tsy ho adinoko ny teninao. Amen. Hivavaka isika. Raha eo misaotra anao izahay mbola nomenao indray tombonandro havelomana ary toloranao itony fotoana feno fahasoavana itony. Mideranao koa izahay fa tsara fo ianao ary mandray ny ampitiavana eto an-tranonao amin'ity ora sy fotoana ity. Miondrika ampanetreteny izahay ary mangataka ny famelanao ny fahadisonay satria fantatray ny tsy fahatanterahanay, ary ianao ilay mandinika ny votsiny fo dia mahalala ny momba anay rehetra. Fanainao masina ane ampanakery ny teny, famelan-keroka ao am-ponay tsirairay, ary atoky izahay fa efa noadinonao, nofafanao sy notsarovanao ny elokay. Dia misaotra no ny asan'ny fanainao masina mbola ho aminay koa, hitarika anay amin'izay rehetra atao eto, ho tonga fanomezam-boninahitra anao, hitombonay amin'ny fahalalana nanao Andriamanitra ilay miasa isan'andro mandrakariva ho anay izany. Amin'ny anaranao Jesoa. Amen. Petraka ianareo. Ny Timoty 2:1 hatramin'ny 5. Timoty 2:1 hatramin'ny 5. Anaraka ny vakan'ny soratra masina amin'ny anaran'ny tompo isika. Paoly, apôstôlin'i Jesosy Kristy Jesosy, no ny sitrapon'Andriamanitra mba ho mpitory ny teny fikasana milaza ny fiainana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Mamangy an'i Timoty, zanako malala, ho aminao ane ny fahasoavana sy ny famindrampo ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Kristy Jesosy tompontsika. Misaotra an'Andriamanitra aho izay tompoko araka ny nataon'ny razako amin'ny fieritreretana madio, fa tsy manam-pitsarana akory ny fahatserovako anao amin'ny fivavahako andro aman'alina. Ary maniry ahitanao aho satria tsaroko ny ranomasinao mba ho feno fifaliana aho. Fa nisy ahatserovako ny finoana tsy mihatsara velatsy izay ao anatinao, izay nitoetra taloha tao amin'ny Loiza renibenao sy Eonika reninao, ary matoky aho fa ao anatinao koa izany. Amen. Ray masinao manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Tompo ataovy tsapanay fa eto ianao ary mitarika anay araka ny sitraponao, hampahitanay zava-mahagaga ao amin'ny lalana indray, amin'ny alalan'ny fanahy masina ilay mpampianatra ny zavatra rehetra. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Eny ary falitafona amintsika ao anatin'ity fiarahamandinika soratra masina araka ny Timoty 2 raha mijery ny taratasika dia tsotra ny fandiniana natao hitariana antsika androany izany. Boky ny Timoty 2
omeo indray aloha ny fampizarana nomaninareo any. Tany am-pifatorana i Paoly. Io fifatorana io tsy hoe gadra tao anaty fonja fa résidence surveillée izy, azony fangina izy. Toko efatra. Ao ilay misy an'ilay hoe any amparany any io ilay foentindry zareo mitety varavarana. Izy ary zany aleo tsy tenenina izy. Io ny lesona voalohany raha vao tonga ao amintsika ireny antoko fivavahana mitety varavarana ireny. Tsy sony ary vetivety izany dia lany da ho arysika hiaraka vetivety amin'ny fitariana. Araka ny voalaza namantsika teo nosoratan'ny Paoly tamin'izy atao hoe tamin'ny fifatorana farany. Mialoha ny hafatesan'ny martiora ny Timoty faharoa. Ao no ahitantsika ilay andiny tsoratra masina malaza amin'ny fotoana manamanjomana hoe efa niady tsara aho, natanteraka amin'ny fihazakazahako aho, nitahiry ny finoana aho. Aiza ho aiza misy an'izay? 2:4-7. 2 Timothée 4:7. Dia ino moa ilay hoe tapahana hatreo ilay izy fa inona nitoyany raha niady tsara ianao tsy dia hoe niady teto fotsiny. Ankehitriny dia satroboninahitry ny fahamarinana tsy ho ahy ihany fa an'izay rehetra vakio ilay izy. Omeny tompo tsara marina ho ahy amin'izay andro izay, tsy ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra tia ny fisehoany koa. Misy toyany io fa tsy hoe niaritra ianao tamin'ny ady, reraka ianao niazakazaka, nitahiry ny finoana ianao dia teboka, fa misy toyany io. Voatahiry ny satroboninahitra fahamarinana, hiatrika fitsarana ho amin'ny fanamelohana ho faty martiora i Paoly apôstôly. Dia matoky izy hoe misy fitsarana marina izay hanomezana satroboninahitra fahamarinana. Ny Timoty faharoa dia voasokajy ao anatiny atao hoe epistile pastoral, izany hoe mitodika amin'ireo zandry ara-panahy hitondra fiangonana. Ho an'ny Timoty dia tao Efesosy, ho an'ny Titosy dia taiza tao Kreta. Izay ilay hoe epistile pastoraly. Fa ao ambadika ao zany, araka ny voalaza tamintsika efa nolazaina namantsika hatrany am-piandohana, dia azo lazaina koa hoe epistile ny fifatorana satria nosoratana tany am-pifatorana, fa tsy atao hoe ampigadrana ny epistile. Kanefa ny matanjaka ao anatin'ilay sokajy dia ny maha epistile pastoraly ny Timoty faharoa. I Timoty eto dia hita ny ametrahan'ny Paoly azy ho toy ny zanaka, ary tsy hoe zanaka fehizanaka ihany, zanaka ara-panahy nametrahana fitokisana. Tena misy fifandraisana lalan'ny fitarihan-teny moa zany no anjara mofinainantsika. Tena hoe misy hoe malala aho dia misy hoe fantatro ny ranomasonao te hiaona aminao. Le fifandraisan'ny Paoly amin'ny Timoty dia tena fianarana mihitsy ho antsika kristianina. Dia tsy hoe asa ihany no ifandraisana fa tena zava-panahy mihitsy koa no ifandraisana. Andeha ary sika ohatsika isan'andininy ireo andininy ao amin'ny mofinaina voalohany hatramin'ny 5. Arotsy ho antsika hoe inona ny hevitra ao anatiny ahoana ny fampiarana. Andininy voalohany ary hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny Tompo, dao isika rehetra miara-mamaky. Ny maha-panompon'Andriamanitra dia tsy hoe nataotao fotsiny na nidiradirana foana, fa tena misy fahatsapana antson'Andriamanitra.
tena misy fahatsapana antson'Andriamanitra. Tsy hoe za fotsiny te anao dekona na te anao mpiandry, fa mamolovoly any anatin'ireny mpanompon'Andriamanitra ireny ny fiantson'Andriamanitra. Tena tsapany fanantsona izy. Misy ady ao anatiny ao ary indraindray ny hoe tena nantsona ary azany sa tsy nantsona. Ho an'ny Mosesy moa dia meo famantarana ary ady raisy ny tena dia mivadika bibilava io, izay ny famantara omeko anao hoy ny tompo. Avokoa mipisikidi ny Farao mba hananao toy izany dia lasa menarana fa nateliny tena ny menarana izay avy amin'ny teny Mosesy. Dia izay ilay famantarana dia nampandrosany Mosesy eny ary fa andeha satria nantsonao. Fanompoana dia tsy safiditsika fa tena miorina amin'ny antson'Andriamanitra. Dia misy fikasan'Andriamanitra ho an'ny antsona ary misy fikasan'Andriamanitra ho an'ny anirana. Matoa zasainao nantsona dia tsy hoe fikasan'Andriamanitra ho azy olomboantsy fotsiny, fa nantsona mba hilaza ny fikasan'Andriamanitra amin'ny olona izay anirana. Inona ny hevitr'Andriamanitra momba ny fiarahamonina ijoroako? Inona ny hevitr'Andriamanitra momba ny manodidina izay mifanera sera amiko? Ao amin'ny andininy faharoa, mba hamaky indray isika rehetra. Avy amin'ny soratra masina no atsapatsika fa ny fiangonana dia fiombonan'ny mpianakavy olona masina. Fiombonan'ny mpianakavy, tsy hoe tsy mitovy adresy sika dia hoe mpianakavy amin'ny ahoana ary, fa ny fiangonana arak'izay anambaran'ny Paoly apôstôly azy eto amin'ity andininy faharoa ity dia fiombonan'ny mpiara-manompo nefa koa fiombonan'ny mpianakavy ny finoana. Tsara mihitsy izay teny izay mba hitsatoka any amintsika, andresy lahatra tsika isika reto mpianakavy ny finoana. Any amin'ny sasany dia hoe mpiara-manompo, fa isika reto dia mpianakavy ny finoana. Tsy mpanatanteraka fanompoana fotsiny sika ato amin'ny fiangonana, fa mpianakavy tena hoe ampiombon'ilay teny hoe malala. Tena misy fitiavana lalina, fifankatiavana tsy hitanao tantaraina ao anatin'ny mpianakavy finoana. Rehefa tsy hita ty ny fifankatiavana dia manontany fiangonana ve to fiangonana tony sa tsy izy? Fa aty ny tena ahitana ny hoe sarin'ny fiombonana, ny sarin'ny fianakaviam-ben'Andriamanitra. Ato sika tena hoe aseho fa zanak'Andriamanitra dia hoe tsy ho avy eo ianao nefa fianakavianao ilay izy. Aiza ho aiza ny fampiarantsika n'izany. Mifandray amin'ny hafa ve ianao rehefa tia mpiangonana sady mivory fotsiny ihany? Tapitra ny fivoriana dia lasa mbody. Efa maro ny sampana mametraka fandarana hoe aoriana fampoavana dia mivory ny sampana, dia mbola tsy avy ihany ve ianao? Fa dia hoe mivavaka dia zarery dia lasa mody. Tsy fiainan'ny fiangonana izany. Fiombonana ny fiangonana, fiainan'ny mpianakavy ny fiangonana. Zanaka malala hoy Paoly mantsy an'i Timoty. Ny andininy fahatelo. Ahoana hoy ny andininy fahatelo? Inona ny zavatra voamarika amin'ny fitondran'ny Paoly an'i Timoty? Voalohany naninona izy? Mivavaka ho an'i Timoty izy. Ny faharoa, saotra an'Andriamanitra izy mahatsiaro an'i Timoty izy. Ny olona tena mifandray ampo ny mpianakavy ny finoana tahaka ny Paoly sy Timoty dia fampatsiaro amin'ny bavaka. Paoly mihitsy eto no milaza fa mivavaka mahatsiaro an'i Timoty. Raha mpanompon'Andriamanitra marina ianao, na mpitandrina ianao, na inona na inona andraikitra eto amin'ny fiangonana, mpanompon'Andriamanitra ianao
dia manana anjara ao am-ponao ny hafa, mivavaka ho azy ianao. Isika eto izao dia manana n'ilay mpanompon'Andriamanitra miisa 12 mitondra mambavaka antsika fiangonana amin'ny fotoana hitantsika eo amin'ny peta-drindrinao. Tena izany ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra. Dia mangataka ny hoe raha misy antombavaka tianao hoentin'izy ireny ambavaka, soraty ao misy taratasy kely aorianao azonao raisana dia arotsaka ao anaty vatandrakotra mihidy. Izay mpitandrina ihany no mamohan'izy io dia manome azy ireo ny mpitondra mambavaka. Dia tena hoe ny tena mpanompon'Andriamanitra dia tsy mionona amin'ny tenany ihany, amin'ny vavaka asandrany fa mitodika amin'ny hafa izay vavaka izay. Tadidio fa ny olona tianao tsaroanao amin'ny bavaka. Ny fahavalo aza moa asain'ny tompo entina mibavaka ka maika ave ny tianao. Ny sasany driava ny olona tiany ary tsy voatondrany amin'ny bavaka. Maika moa fa izay lazaina hoe fahavalo na ny manangana ny tena ho fahavalo marimarina kokoa. Io azy fijalian'ny tompo io dia mitory zavatra ngeza be. Tena mivelatra ny tanan'ny tompo ary mitodika amin'izao tontolo izao izy raha nivavaka teo amin'ny azy fijaliana. Tsy ho an'ireo jiosy nanenjika azy tamin'ny fotoan'andro ihany, fa mbola mandraka ankehitriny ho an'izay manombo an'i Kristy eo amin'ny azy fijaliana, mbola tonoany ny mandrakariva hoe mamela ny elony fa tsy fantan'izay ataony. Arakaraka ny fivelaran'ny fitiavanao ny hafa, ny fivelaran'ny vavaka ataonao. Raha toa zany sika ka tena manana ny fony Jesoa dia tsy maintsy ahatsiaro hivavaka ho an'ny maneran-tany. Fa tsy mivavaka ho an'ny FJKM dia mba ahoana zany ilay fiangonana sasany anohany miady mafy. Fa arakaraka ny hananao fitiavana, ny fivelaran'ny fitiavanao. Mety hoe hatreo amin'ny tokonam-baravaranao ihany zany fitiavanao zany ka nitsaroanao am-bavaka isan'andro dia vady aman-janakao, ny olona ao an-tranonao, ray aman-dreny sy ray tapo, dia hatreo ihany tokoa ve mifetra ny fitiavanao. Ny tompo dia tia izao tontolo izao. Raha mianatra an' Jesosy isika, ny ako ny tia fiaraha-mandinika soratra Masandroany ity zany dia ny fihitaran'ny vavaka ataonao ho an'ny PRW aminao ao am-piangonana. Rehefa tonga ny vavaka mangina famaranana fotoana dia mba tsarovina tsy fantatra ao anarana azy, ity olona eto akaiko ity Andriamanitra, mba hiasao amin'ny fahasoavanao izy. Zany ndray ianarany. Fa ino moa zany tena atao hoe fody hoe fampianarana ny fiangonana momba ny liturjia, fa anontaniana ny tsirairay, inona ny vavaka tononao rehefa hoe vavaka mangina? Inona ny vavaka tononao rehefa voatonga ao am-piangonana ianao dia inona re? Sady miondrika eo fotsiny traka amin'izay satria fomba ilay miondrika dia miondrika. Inona ny vavaka tononao rehefa hoe mipetraka sika manao vavaka am-pomangina ao aorian'ny rainay izay ny an-danitra? Fa mba mianara re hitaro ny fonao ho an'ny hafa. Ny an'ny Paoly eto dia lazainy mihitsy hoe mahatsiaro anao amin'ny fivavahako aho. Dia iza no entinao am-bavaka tsy tapaka. Andiny ny fahaefatra. Andiny ny fahaefatra, miara-mamaky indray ianareo. Inona ny zavatra tsikarintsika eo? Maniry an'inona izy? Foto-kazo vorona ka izay manina manantona. Tsy hoe fitiavana ihany hoe zanaka malala entina mibavaka satria mitatra amin'ny hafa ny fitiavanao, manery anao hivavaka ho azy ireny, fa misy hanina, fitiavana sy hanina. Zany hoe manina ny mpianakavin'ny finoana ianao. Fantatrao ny antim-panahy ny mpianakavy finoana, namanao ny fampizara taminao, tena te hiaona aminy ianao. Ndeha hifampahery, fantatro ny ranomasonao. Dia alina fifamatora ny mpianakavin'ny finoana, fa tsy hifanenjika eto hoe ianona ankehoany ka tenyizao mihitsy e. Ndamina olam-piangonana anankiray dia ny andany ny tena latsa-dranomaso ilay gropy.
rehefa mitondra fiangonana moa dia mandamina n'ity karazana tsy fifanarahany ity. Ny anankiray latsa-dranomaso, ny anankiray miringirina be, samy manana ny lazainy daholo fa tsy mifanatrika ireo. Fa zao no teneniko tamin'ilay miziriziry amin'ny heviny, eo no tena fakany tsy fanjarian'ilay fifandraisana. Zao raha ny resaka tamin'ny an-daniny dia misy ny latsa-dranomaso, fa teto nanatrika anareo tsisy ny tomany. Dia hoy izy tomany me tsara vela tsy fotsiny koa. Tsika zanak'Andriamanitra ireto dia tena mahagaga mihitsy. Fa izay ny ravana ho an'ny Paoly dia milaza izy hoe tsaroako ny ranomasonao. Nisy olona ny fampizara tamintsika zava-dehibe ary hoery ho azy ireny ny fahafantarany fa fantatrao ny adi-panahiny ary maika zava-dehibe ho azy ireny ataovy zava-dehibe ho anao koa ny miaona amin'ny vantana mba hanonona fampaherezana. Ho an'ny Paoly raha ny sitrapony any am-pifatorana dia te hiaona amin'ny Timoty izy satria vantany ny ranomasiny Timoty. Andiny 5 farany. Hoy ny soratra masina, inona zavatra hitantsika ao? Ilay fifanohizana amin'ny finoana. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faha 9:1 ny filazana ny momba ny Timoty, izany hoe ny renibeny dia Louise, ny reniny dia Eonika. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faha 12 manomboka ny fiara-miasan'ny Paoly sy Timoty ary hatrany amin'ny toko faha 20 aloany. Tena mpiara-miasa kaiky izy ireo ary fantany tsara hoy Paoly ny finoana tsy mihatsara vela tsy tamin'ireo renim-pianakaviana anankiroa mialo lalana ny Timoty izay inoko izy fa ao aminao koa. Inona ary ny hevitra izany? Ny ankonana no toerana voalohany ivelaran'ny finoana. Io no fiangonana kely. Tsy tia ingeza-be amorinantsika mpianaka amin'ny finoana ity, fa ny tokantrano kristiana no fiangonana kely ivelaran'ny finoana. Misy reny be ny lofo tamin'ny fampianarana ny taranany amin'ny finoana tao, ary izany no namokatra ny Timoty. Fanontaniana dia hoe ahoana ary ny ataontsika mba hampitombo ny finoana ao amin'ny tokantrano misy antsika. Mbola ahafahana matoky fa any amin'ny taranako fahatelo zafy na zafiafy dia mbola ho kristianina izy ireny. Ny anao zao hitako eto fa mbola io ny zanakao, mbola hitako ny zafinao atao am-piangonana. Mba mitsiko moa rehefa mba teneniko an'izany. Ianao ny izany? Eny anazy koa zao hitako ato. Dia iza koa? Dia izay ilay izy tena hoe tokony itoy dia mitsatoka eo amin'ny zafinao zany zao mbola hita atao am-piangonana, mbola ao zany ilay Timoty kely. Fa nahoana ny toy an'io? Any amin'ny zanany, any amin'ny zafiny. Tany amin'ny 90 taona lasa zany ianao teto le ohatran'izay. Dia zao efa ny zafinao no eto le ohatran'izay. Dia tokony ho zany mba hatanteraka ny viana lehibe ny hoe mbola ho firenena kristiana i Madagasikara amin'ny taona 1840. Any amin'ny taranaka fahafiry re zany, taranaka faha-4 miangeto amintsika any hoany. Fa raha milofo sika tahaka ny Luisa sy Eonika, tonga eo amin'ny Timoty lasa mpitoro filazantsara, mpitondra fiangonana, dia irariana mbola ho toy izany ihany, dia ho toy izany hatrany. Mitoetra ny faneken'Andriamanitra ny hoe ho Andriamanitra ao sy ny taranakao mandimby anao ao, fa tsy hoe teo amin'ny taranaka fahazao dia levina tahaka ny tany Azia Minora lasa silamo ny ankamaroan'ny olona. Fa tsy tenenako hoe ny firenena. Izay zany le eto amin'ny andininy 5. Finoana
tsy mety tsara velatsy dia hoe finoana tena hoe madio tsy mifangaro tsy hoe eto a kristiana dia arindray mijery tsinam-bolana na matoky andriamanikafy sy rehefa tsinam-bolana dia makary amin'ny tompon-tsampy arindray fa rehefa lahady dia eto rehefa talata tsy miasa tsy hoe kory hoe fotoabelan-tsasatra satria izay ny fandaran'ny orinasa fa tsy miasa noho ny antony ara-panahy dia tsy izy zany fa ny azy ireo dia finoana tsy ny atsara velatsy na itsy marina azo antoka. Atao anaty farankososana hoe misy fifindran'ny lova ara-panahy avy amin'ny taranaka iray ho amin'ny iray hafa. Marina fa tsy lova ny finoana. Tsy hoe ny ray aman-dreninay tato dia fiangonan-drazanay ity sainga miampita kosa izany fanilo ny finoana izany. Noraisinao ny finoana ampitainao amin'ny zanakao, zanakao nampita amin'ny zafinao, zafinao mampita amin'ny zafikely, zafikely mampita amin'ny zafindohalika, zafindohalika makany amin'ny kitrokely, kitrokely makany amin'ny faladia dia tsy haintsony zany ny toyany. Fa izany izy io tena hoe iny fanilo miampita ilay finoana. Tsy ifandovana ka hoe ny ray aman-dreninay taloha kristiana dia kristiana ho azy tsy misy fitaizana ny toy sy lalipaka tao niainga tamin'ny faneken'ny batisa nandroso teo amin'ny mampandray fanasan'ny tompo nidirana ao tompona andraikitra tany amin'ny sampana sy ny fikambanana samihafa na tamin'ny fanompoana mbola notozona dia nandroso hatrany toraka izany hatrany eo amin'ny taranaka mifandimby. Ho an'ny Timoty zany dia tena hoe ny anisongadina ny finoana tao anatiny dia ho toy raha izany daholo sika rehetra tsy hoe ho mpitandrina daholo akory ny tananakao. Misy fianakaviana mampisaotra Andriamanitra fa taranaka mpitandrina daholo ny taranany fa tena hoe olona mahatoky ary tsy miendanja ny finoana fa vao maika mitombo araky ny itombon'ny taona vakivakiana sy ny taranaka mifandimby. Ny finoanao zany osaosa noho ny finoan'ny zanakao noho ny finoan'ny zanakao finoan'ny zanakao osaosa noho ny finoan'ny zafinao dia raha izay ny tena izy dia maninona ty firenena sy fiangonana ity misonitra be ary zany ny taratra eo amin'ny tantaran'ny fiangonana kosa ane raha mijery ny atsika ankehitriny sika niainga tamin'ny kely dia kely ny fiangonana fa tonga amin'ny lehibe dia lehibe. Nisy finoana ny asa tao fa aza atao hoe tsy mitovy amin'ny finoan-drasalama mihitsy ny finoantsika amin'izao ekeny zany saingy nisy finoana ngeza be nampandrosin'ny fiangonana tao matoa tonga amin'ny fivoarana ohatran'izao na ny fijekema na misam-pitandremana tsy tokony hoe anaiky fotsiny sika osaosa ny fijekema naharitra izy nitoetra izy ary mitombo amin'ny finoana matoa mitombo ny sinodam-paritany sinoda lehibe lasa teo dia nanapaka mbola hoe ampiana indray ny sinodam-paritany nampiana ny sinodam-paritany any Kanada fitombonana izany finoana mitombo zany tsy tokony ho kivy sika hoe moroborobe ry zareo ariana ary zareo arifa isika koa tokony atsara hoe tena mitatra ny fiangonana mitombo ny fiangonana mazoto miasa ny fiangonana raha tsy tena fa tsy nitetika asa natao teo amin'ny Barea Mahamasina dia mariky ny finoana mafana sy matanjaka ho antsika fiangonana zany. Manao ihany moa no manao fa ao anatin'izany dia azo refesina ny hoe tena misy fitombona finoana mihoatra noho ny tany aloha ato amin'ny sinoda misy antsika. Dia mba ho tahaka izany tsy ho taratra aty amin'ny fiangonana fotsiny zany fa taratra any amin'ny taranantsika hoe tena nafanafo bebe anay nafanafo lavitra noho izany mamanay ary izahay mbola hafanafo lavitra noho ny ray aman-dreninay tahaka ny Timoty. Izay lesona azontsika raisina avy amin'izao andinin-tsoratra masina izao. Indreto ariavana ny afatra izay azontsika amintinana nyty anjara mofinainantsika ity. Voalohany araka ny andininy voalohany dia ambarany soratra masina amintsika fa ny fanompoana dia antson'Andriamanitra tsy safiditsika io.
indraindray moa ny olona antsoina za dia tsy te hisafidy mihitsy amaly ny antson'ny tompo fa rehefa ao ny antson'ny tompo miroso ianao. Tena misy hoe pastera tsy fidiny afa raha mba ny fidiko dia andeha hanao dokotera, nandeha hanao mpitsara, nandeha hanao mpandrara. Fa rehefa miroso ao amin'ny safidin'Andriamanitra izy dia tonga amin'ny ira fahavalopolo amby efajato hoe aoka ny foko sy ny fonao iray safidy mandrakizay dia hitany ihany hoe soa ihany a nantsoina, soa ihany a namaly eny ny antson'Andriamanitra. Ny faharoa, fifandraisana sy ny fitiavana ny fototry ny asa kristianina. Napetraka Andriamanitra iaramonina atao amin'ny fiangonana sika, atao anatin'ny sinoda misy antsika, matoa mamokatra ny fiangonana dia matanjaka ny fifandraisana. Matoa vita ny adidin'ny fiangonana anankiray, matanjaka izy ao amin'ny fitandremana io ary mampijoro ny tanjaky ny fiombonam-be ao anatin'ny sinoda misy azy. Raha marefurefo sika amin'ny fandraisana anjara amin'ny asan'Andriamanitra satria marefo koa ny finoantsika, marefo ny fitiavantsika, dia marefo ny sinoda misy antsika. Izany no mahatonga antsika ihazakazaka hoe andao re hoporifoina fa matanjaka ny finoantsika, vita ny adidy anehoana ny fifankatiavana, mampianaka amin'ny finoana ny firaisan-kina eo anivon'ny sinoda. Miazakazaka amin'izany tsika isaky ny volana janoary ary miazakazaka koa eo anivon'ny sodapartany. Taloha isika tsy manefa an'io raha tsy any amin'ny volana jolay, fa zao isika dia efa manefa tsy kelikely isam-bolana raha sitrapon'Andriamanitra dia vitaitsika any antenatena ny titaontia ny any amin'ny sinodapartany. Matanjaka ny finoantsika, ny fifankatiavantsika tsy ato an-trano ihany fa amin'izay iombonana koa. Ny fahatelo dia ny fivavahana ho an'ny hafa, ny vavaka tsy tapaka ho an'ny namanao. Amin'ity an'io ity zany dia manombono hoe raha telo ihany ny entiko am-bavaka hatramin'izay na izay ato an-trano ihany dia mba hanitatra ho an'ny mpiara-miasa amiko, ray birao amiko, ho an'ny mpampiasa. Entiko am-bavaka isan'andro fa masika velona. Entiko am-bavaka isan'andro io mba ho ambiny ny tompo, mba ho salama, mba manitara farafahakeliny olona anankiray na mpiara-manompo ohatra ny filohan'ny sampana misy anao. Entiko am-bavaka isan'andro io. Ny mpitantsoratra mety sahirakirana izy ara-potoana sy ny sisa dia hitondra am-bavaka azy isan'andro. Hitaro ny fonao mba hampitatra ny antom-bavaka ho an'ny hafa. Ny farany ny finoana marina dia ifampitana amin'ny fianakaviana, mba tsy hisy re fianakaviana kristianina. Ary izany ny mazava-dehibe ny atao hoe alahadin'ny taranaka, fa levona tena ny teniny maha-kristianina azy. Mbola fiazonana ny finoana kristianina ny antom-piasin'ny atao hoe alahadin'ny taranaka. Mbola indreto ihany izahay, mbola indreto nanomboka amin'ny dadabe dia efa io ny zafiafy, efa manomboka sady amin'ny fiorenana amin'ny finoana. Efa neverintsika veny hoe finoana manahoana no avelantsika ho an'ny taranantsika. So dia zarery ihany aloha fantatro fa nazy ny azy. Fa mba nieritreretintsika ve hoe ny zanakao, ny zafinao, izay ho taranakao, finoana matanjaka manao ahoana no hiainan'izy ireny. Amafisy ny fampianarana soratra masina sy ny fiainam-bavaka ao anatin'ny fianakaviana. Reto ny fanontaniana azontsika hifampizarana. Inona no ohatra tsara azontsika raisina amin'ny Paoly? Izy tena mahatsiaro ny fiantson'Andriamanitra. Tena tsaroanao ve ny antson'Andriamanitra? Inona koa ny azonao ianarana amin'ny Paoly araka ty anjara mofinainy ity? Mahatsiaro hivavaka ho an'ny hafa, ho an'ny mpianakavy ny finoana. Inona koa? Fahaizana mankasitraka an'Andriamanitra. Fampianarana mpianakavy finoana mba hampita ny finoana an-tarana. Izay ve Paoly ato? Nanamarika fotsiny ny fiainan'ny Timoty izy.
fa tsy izy nampianatra ny bebe fa i bebe sy neny nampianatra ny Timoty. Inona koa ny azo ianarana amin'ny Paoly? Inona ary ny lesona avy amin'ny bebe sy neny? Louisa sa Louise? Ohatran'ny Louise mantsy izany no tiako hamakiana izy io. Louisa sy Eonika, inona ny azontsika ianarana aminy? Sika ray aman-dreny ankehitriny vao nilazaina omaly. Filofosana amin'ny fampianarana ny zanantsika ny tenin'Andriamanitra. Eo omaly ny hoe tsarova ray aman-dreny malala, ny teny hoe ohabolana 22 firy iny? 22 sa 22 le hoe zaro amin'ny lalana tokony alehany ny zaza fa rehefa antitra azy izy dia tsy hiala amin'izany. Indraindray tsika efa eo amin'ny taonany miala sakana ny zanantsika, dana mianatra sekoly alahady fa tsy natombontsika tany amin'ny kely dia eo anao voasahirana. Antsika ny fanontaniana namantsika maly hoe manao fitandroa izy, fa misy dikany ariavana hoe fitaizana mpaka sy mitoy e. Nanomboka teo amin'ny batisa, izy ilay mbola nitrotroana tsy manapidina iny, nao no tetrotro azy eo izy rehefa lehibe, nao no tetrotro anateny amin'ny alitara. Raha tsy nilofosanao dia ny mbola kely ny fampijoroana azy ara-tsoratra masina, dia iny izy ilay tsingilailana amin'ny sabaka rehefa tanora. Dia tarafo izay olona mitsingilaila izay ary zo io ny fototra ny aingano hoe tena marina teo amin'ny fanekeny ve ilay ray aman-dreny, ary teo amin'ny fanekena mariazy raha vao tany amboaka ny zaza dia efa miainany ve ny fanekena fantezainy io zaza io tany amboaka. Any io no miainga, fa tsy hoe efa eny atenatenany eny vao misy fivilian-dalany zaza vao hoe ngara mianatra katekômena. Raha tsy izany ianao itoy ihany io ditranao io. Fa ho antsika ray aman-dreny tena hoe adino mihitsy ny tenanao, anontanio mihitsy ny tenanao, dia nizao hoe vitako ve ny fanekeko teo amin'ny mariazy, fanekeko teo amin'ny batisa, ny fanekeko tamin'izao sy tamin'izao. Fa raha nanao tsara ny fanekeny teo amin'ny mariazy ny ray aman-dreny any amin'ny valin'ny fanontaniana fahatelo, manaiky ve nareo fa hitaiza ny zanakareo amin'ny finoana sy ny fahamarinana ary ny fahendrena, mba hahatonga ny zanakareo hanompan'Andriamanitra araka ny finoantsika kristianina. Fanontaniana fahatelo apetraka amin'ny mpanao mariazy izay. Mampalahelo moa dia ny olona mahavita soratra sy fisehoana ohatry ny mariazy mihitsy, fa tsy tonga amin'ny fanamasinana, fanamadiana na isika zanak'Andriamanitra aza. Indraindray dia te hiady amin'ny kristianina mihitsy hoe izany indraindray sahirana mihitsy miteny amin'ilay olona tsy mpandray fanasan'ny tompo hoe midira aloha katekômena vao atao mariazy, nefa nareo mpandray fanasan'ny tompo tsy rototra atao mariazy. Ampy rehefa tetsy amin'ny commune, ampy izay. Fa maninona? Fa misy fitaizana mitoy io, ary miankina antsika ray aman-dreny indrindra ny fijoroany ny taranaka, atao hoe mirehidrehitra kokoa ny finoana tahaka ny an'ny Timoty rehefa nitaiza nitoya ny ray aman-dreny izay ny fandimy. Fianarana ho antsika nataony reto reny mpianakaviany reto azadonana fa Grika ny dadan'ny Timoty, fa ny lofo kosa ny reniny nitaiza sy nanabean'ny Timoty ara-panahy. Inona ny dingaina iray azonao atao manomboka an'io hanamafisana ny fampitana ny finoana amin'ny taranakao? Inona ny zavatra kasainao atao? Raha izany no izy ireto ny efa nataoko fampitomboako an'ity zavatra anankiray ity. Misy ray aman-dreny izay tsy tadidiko ny teny izy hoe tsy boky angamba le nivakiako fa 12 ny zanak'ilay olona isan'andro avenao aty entina mibavaka, avenao aty entina mibavaka, avenao aty entina mibavaka. Zay vao mivoaka n'io trano io. Raha mandany 3 minitra izy izany dia efa adindray latsaka fefany vao vita mivavaka ao an'ilay 12 menada. Ny anankiray tamin'izy ireo vao mbara hoe lasa mpitandrina.
dia ohatran'izay ny atsika amin'izao ry havana malala telo ny zanaka tsy vita izany avientina mibavaka avientina mibavaka avientina mibavaka raha ny zarina n'izany dia ny mbola kely izy ho anareo tanora mbola eo anatin'ny fiomanana amin'ny fanambadiana dia ataovy re zany fa tena mahasoa tsy tereno fa tena tsarony mihitsy hoe misy dikany ary io zazy io indray ny teny hoe tsy mivoaka ny trana raha tsy mivavaka anao neny raha tsy mivavaka anao bebe fa tsy hoe rehefa nala fanadina ihany avientina mibavaka isan'andro eto mibavaka izy sy fotoana mihitsy zany a no dingana anankiray a azontsika anampina an'izay efa ataontsika mba ho toany bebea sy neniny Timoty isika ka metraka taranaka matanjaka kokoa amin'ny finoana. Fiainana kristianina marina dia tsy refesina amin'izay asa vita fa amin'ny finoana ny ampita. Tena kristianina ve ianao tsy hoe ny asa be dia be vita teto amin'ny fiangonana no inona fa ny hoe mbola kristianina tafatoetra ve ny taranaka nandimby anao. Tena ny ampita tamin'izy ireny ve ilay finoana ny rehetra tao anatinao na tonga anao na vita asa be dia be. Dia izay ry havana misy tonom-bavaka foy ao andeha raha antsika manonona vetivety. Tompo meo anay finoana marina tsy mihatsara velatsy ampio izay hoe ampita amin'izany amin'ny taranaka manaraka ary ahatra amin'ny antso sy ny vavaka mandrakariva amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Hivavaka isika. Tompo ankehitriny izay dia manonona vavaka ampomangina ho an'ireo manodidina anay akaiky na lavitra. Tompo izao izay dia mivavaka ho an'izao tontolo izao izay nanoloranao ho an'i Kristy mba ho vonjena. Tompo izao izay dia mivavaka ho an'ny zanak'izao fiangonan'izao ampielezana mba hiorina mafy amin'ny finoana tahaka ny Timoty izy ireny. Tompo mivavaka izay ho an'ny firenenay sy ny momba azy rehetra. Tompo mivavaka izay ho an'ireo ankizy sy tanora maro mamonjy sekoly amin'izao ora sy fotoana izao, mety efa ny an-tsekoly koa azy, mba ho arovanao izy ireny ary ahatsiaro fa tena zanaka ao Andriamanitra ary mialoka eo ambany elatrao na mandeha na mitoetra. Ny fiangonanao Herezo Mandrakariva amin'ny fijoroano ny vavolombelona amin'ny fanompoana tanterahany aty anatiny tony rindrina efatry ny fiangonana itony. Ary ho voninahitra ane ny andraisanay valim-bavaka araka ny sitraponao ny amin'ireny vavaka ireny. Fa atambatray koa izany amin'ny ampianarin'i Jesosy manao hoe Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo anay an'io ny anina sahaza ao anay ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay mifakam-panahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso amin'ny fankasitrahana ary nitsotra antononona amin'ny anaran'ny Tompo. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny famindram-po ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Kristy Jesosy Tompontsika. Mandiana amin'ny fifalian'ny Tompontsika. Amen. Ho an'Andriamanitra ireriany ane ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.